Miaraba tompoko, ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitray, noho amin'ny ty andro voalohany amin'ny herinandro ahafahanay manompo anao. Ka dia raiso anatrakasitranao ry Tompo, izay fanomaninay fa ezaka izay na dia malemy aza, anao izany voninahitry ny anaranao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay no ivavahanay toy izany. Amen. Ny mofonay voalahatra ho antsika androany ry havana dia ny filazantsara araka ny lioka toko fahefatra, andininy fahavalao amin'ny telopolo hatramin'ny andininy faharaika amby efapolo. Vaky tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nitsangana niala tao amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona. Ary azony tazomafy ny rafozam-bavin'i Simona, ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy, ka noteneniny mafy ny tazo, dia niala tamin-dra vehivavy izany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy. Ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe, ianao no zanak'Andriamanitra, nefa norarano ireo ka tsy navela ny teny satria nahalala azy ho Kristy. Amen. Ray masino, mana masinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo anie ny Tompo ry havana, ny olona rehetra dia afaka milaza ho mino an'Andriamanitra avokoa. Saingy ny atao ihany no manamarina izany. Ny voatantara eto amin'ny lioka toko fahefatra andininy fahavalao amin'ny telopolo hatramin'ny andininy faharaika amby efapolo dia maneho ny vokatry ny finoana ao anatin'ny olona iray. Izay mino an'i Jesosy matoky azy. I Simona dia isan'ny mpianatry ny Tompo, noho izany mahafantatra sy mino ny herin'i Jesosy. Izany no nahatonga azy tsy nisalasala nangataka tamin'i Jesosy ny hanasitranana ny rafozam-baviny. Tahaka izany ihany koa ireo olona maro nitondra ny marariny nanatona an'i Jesosy. Matoa nisy ny fihetsehana dia misy ny fahatokiana fa tena mahay manasitrana ny marary Jesosy. Ry havana, mandala sarotra sy zava-manahirana na aretina tahaka an'ireto olona voalaza ireto ihany koa isika indraindray. Ary mety mbola ao anatin'izany amin'izao. Tsaroa fa mahay zava-mahagaga izay tsy hain'ny olona i Jesosy. Mino izany ve ianao? Raha mino, mety izao tahaka ny Simona mangataha amin'i Jesosy. Ho tahaka ireo mpitondra marary miainga miala amin'ny toerana misy anao ankehitriny, mitadiava sy miantora amin'i Jesosy. Mampaherana ny teniny, hoy izy ao amin'ny lioka toko faharaika amby folo andininy fahasivy. Ary hoy izy ao aminareo, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondony dia hovoahana ianareo. Izay mino an'i Jesosy tsy vitany hoe matoky azy ihany, fa manompo azy. Rehefa nahazo fanasitranana ilay vehivavy narary ny tazo araka ny andininy fahasivy amby telopolo dia nanompo azy ireo. Tahaka an'ilay demoniaka tao Gadarena, rehefa nahazo fanasitranana dia naniry ny anaraka an'i Jesosy, na hanompo an'i Jesosy. Ny finoana no hatongavana amin'izany. Voasitrana dia fanompoana sahady no natao, fa tsy manao tahaka ny antsika hoe en convalescence. Ny an'ny sasany aza moa na dia efa herintaona nahasitranana, mbola mahita fialan-tsiny ihany tsy hanompoana an'i Jesosy. Ry havako, i Jesosy ny loharan'ny mpitahinana, loharan'ny mpahombiazana, loharan'ny fanasitranana eo amin'ny fiainantsika. Meteza ho tahaka an'ity vehivavy ity, nahay nankasitraka ka tena nanompo an'i Jesosy. Tsy niandriandro noho ny finoana tao anatiny, izay niredareda noho ny fahitana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Tena tsapanao tokoa ve aloha ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Raha eny ny valiny, manompo azy ary. Alao hery ry havana izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra fa ho anao izay miatrika ady sarotra, minore an'i Jesosy ka matoky azy, ary meteza hanompo azy. Fa izany no ikelezanay iaina sy ezahanay, satria izahay manantena n'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino, hoy Paoly amin'ny Timoty voalohany toko fahefatra andininy fahafolo. Mirahasoa ry havana, ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fampaherezanao anay, fampiorenam-ponoana tamin'ny alalan'izany teninao izany. Mifona reny amin'ny tsy fahatokinanao indraindray. Rehefa nampaherezina izahay dia manavao ny fanoloran-tenanay, manavao ny finoanay, fa ny zavatra rehetra iainanay sy hatrehanay matoky anao izahay. Fa ny zavatra rehetra dia hainao Andriamanitra atao avokoa, ary hanompo anao izahay Jesosy, raha mbola misy ihany koa ny fofinaina mahavelona omenao anay. Voninahitra aneo anao rery ihany, apela-tananao feno ny fosy fanazy anananay.
ary ny tontolo andronay amin'ny anaranao Jesoa. Amen.